mahavaky fo tanteraka raha vantany vao nahita sinandre fa zaza varira anankiray izay notapahandoha tany mampikony tany tamin'iny herinandro lasa teo iny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba honona mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ny androandroany ity arakan'izay fanatsipiko zay dia ny mahakasika raharaha famonoana varira tany mampikony no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ambohimanga ankizy vavy manodidina 12 taona nilentika tao anaty rano raha iny nandro sy nilalao rano tamin'ity toerana izay tany Ambohimanga ity. Ny fiarahamonina ihany sy noho nikaroka azy tamin'iny alahady lasa teo iny efa nientina tena amin'ny hôpitaly moa izy io taorian'izay fahitavana azy nilentika tao anaty rano zay ary mbola tsy fantatra mazava moa ny toe-pahasalamany taorian'izay fotoana izay. Rivodoza fitia indray tafiakatra 40 ny namoiny ainy vokatry ny rivodoza fitia iny izay araky ny tatitry ofisialy ny BNGRC tamin'ny andro ny alahady 9 febroary 2024 iny. Ny roa tamin'izany sy no tao amboribory tany faharoa tao Andrenivohitra ary ny ray tao Ambatoboeny ary ny efatra kosa Soalala, efatra Anjorobe, iray Mahajanga faharoa, iray Besalampy ary iray Antananarivo Atsimondrano. Misafito kosa ireo naratra ary 270 sy 509 alina kosa nisan'ireo olona izay traboina tao anatin'ny tokantrano miisa 874 alina. Teo amin'ny fahavoazana ara-pananana kosa trano miisa 775 sy 500 alina no dibo-drano raha toa ka 524 ny trano simba ary 324 ny rava tanteraka. Lasibatra ihany koa ny sekoly ka trano fianarana miisa 420 isa no potika tanteraka raha toa ka 50 ny simba amin'ny ampahany. Ankoatr'izay nahitana fahasimbana ihany koa ny CSB1 izay miisa 3 raha toa ka 4 no potika tanteraka, ho an'ny CSB2 fotodrafitrasa 4 no simba ary 5 no simba tanteraka. Ireo totanisa ireo dia azo avy amina faritra miisa 5 ahitana faritra Dalamanga, Atsinanana, Vakinakaratra, Boeny, Betsiboka, Melaka, Sofia, Alotra Mangoro ary Tasy sy distrika miisa 7 izay tena nahitana fahavoazana vokatry ny rivodoza fitia iny. Eo amin'ny resaky ny halatra tany indray Antananarivo avaradrano iny tratra ireo mpivarotra tan'olona. Ny 30 janoary 2024 lasa teo iny nahare vaovao ny brigady Ambohimanga kely fa misy ramatoa iray izay efa malaza ratsy amin'ny fisolokina sy fibodonan'ny tan'olona no mikasa hivarotra tan'olona ao anatin'ny distrikta Antananarivo avaradrano indray. Tratra taorian'ny velampandriky ity vehivavy izay voalaza ity. Nisy ny taratasy maro izay mikasika ny fananantany teny aminy. Lehilahy roa no nanampy azy amin'izany ka ny iray no mikarakara ny fitomboka sy manome taratasy sandoka. Tambazan'izy ireo vola 9 ariary ilay vehivavy lehibe mba hanasonia taratasy famparotany tany izay tsy ananany akory sy hanome dika mitovy ny karapanondrina. Voalaza ao fa manana tany anjara lova ity rabebe ity nefa tan'olona. Hahavitana izy ireo taratasy kendrina hanala ireo olona izay mipetraka ao amin'ny tany izay mirefy 10 ara ao tsara honenana ankarana fokotany Andranovao komina Ambohimanga kely mihitsy izany rehetra izany. Taorian'ny famotorana natao azy ireo dia natolotra ny fitsarana ary samy nitanana amponja avokoa izy rehetra. 70 taona ilay ramatoa zokiny indrindra amin'izy ireo amin'izao fanaovana taratasy hosoka amin'ny fangalarana tan'olona izao. Midika izany fa tena efa miroborobo fatratra ity tambazotrana fangalarantany ity indrindra fa ny ao Andrenivohitra ao ka melimelo trany manoloana an'izany rehetra izany fa ny ratsy moa tsy kely lalana amin'izao fotoana izao ka leo mitandrina hatrany manoloana an'izay rehetra izay. Famonoana vehivavy tao Sahanivotry.
nahiditra amponjavojomaika ireo vehivavy izay misa 3 vororoy tamin'ilay raharaha von'olona na hafatesana vehivavy iray izay notatahana ny kibony tao amin'ny commune Tsarahonena na Sanivotry distrikta ny Antsirabe faharoa iny any amin'ny faritra Vakinankaratra. Fanapahan-kevitry ny fitsarana taoriany fampiakarana fampanoavana tamin'ilay raharaha na hafatesana vehivavy iray izay nahitana tataka teo amin'ny kibony ka nahatonga ny fitsaram-bahoaka tao amin'ny commune Voalaza io. Ireo 3 lahy izay nodorana velona ihany koa dia tafiditra amin'ny ity raharaha ity ary ny 2 tamin'izy ireo dia efa fantatra fa mpamirikeloko. Ho an'ilay raharaha fandorana velona lehilahy misa 3 kosa mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny fanadiadiana ataon'ny mpitandro filaminana sy ny eo anivon'ny fitsarana ao Antsirabe ao manoloana an'izany rehetra izany. Matoa misy izay fitsaram-bahoaka ny afara fandoran'olona velona izay dia midika izany fa efa leo tanteraka ny vahoaka any an-toeranany amin'ireo izay mpamirikelika matetika nefa dia mbola afaka ihany aorian'ny fitsarana azy ireo zay ka mety izay no mahatonga an'izay fitsaram-bahoaka tany amin'iny faritry ny Vakinankaratra iny. Imeritsy atosika indray ny lalao antso farango na antsom-bilona izy sy ny namany iray 4 taona izay zanak'olona ampirahalahy ihany ny 6 febroary 2024 tany imeritsy atosika tany. Ny fampisotoman'izy roa lahy ilay antsy ka avotsotra tampoka teo amin'ny tanan'ilay zokiny ary ny antefa teo amin'ny takibany havanana ilay zandriny. Nentina namonjy ny toeram-pitsaboana haingana izy io saingy tsy tanany ihany. Zazalahy kely 2 taona izay namoiny ihany vokatry ny filalaovana antsy zay tany imeritsy atosika tany ka ray aman-dreny araha-maso tsara ny zaza amin'izay filalaovana antsy ny zava-maranitra izay sao dia mitera-doza tahaka an'izao niseho tany imeritsy atosika izao. Mampikony indray zaza varira iray izay 20 taona no nisy nanapadoha tany amin'iny mampikony iny izay niseho tamin'ny alarobia alina tokony tamin'ny valora alina tany hoany ity tranga ity. Ny valilahany ity niaram-boina ity ihany koa no naratra voadaroka rehefa nandositra niditra tao amin'ny tranony io zaza io. Lehilahy misa 3 nanatanteraka izao famonona ifena habibina izao raha ny voalaza ny loharanom-baovao avy any an-toerana trany. Lasa ny reto tsy matahotody reto ny lohan'ilay zaza varira raha ny fanazavana avy any an-toerana. Mariana fa vohaingana nisy fanafian-dahalo izay nahaverezana omby manodidina ny 100 tany an-toerana tany ka izao nahitana von'olona izao indray hoy ny loharanom-baovao avy any mampikony any. Mirongatra araka izany tsy fandriam-pahalemana any an-toerana any ka miantso vonjy amin'ny fitondrana fanavaozana ny mponina any an-toerana any manoloana izao tsy fandriam-pahalemana izay efa tsy takona fenina any amin'ny distrikta mampikony iny satria mahatsiaro miaina andriranantsy izy ireo ary toa tany tsy misy mpitandro filaminana raha ny zavanisy tany an-toerana tany tato ato zay satria manjaka dia manjaka ny asan-dahalo ary mitebiteby fatratra ireo mponina any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao ka dia andrasantsika eto ny mety hotony izay raharaha izay aorian'ny fanadiadiana sy famotorana izay ataon'ireo mpitandro filaminana sy manam-pahefana any an-toerana any. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba fanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahito sanandro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirarisoa.